Alleloia. De tahiny tompontsika rehetrarehetra de fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy izay mbola tonga eto indray androany. De fananomboka moa tsika teo nefa nisy tsy mety kely de tsy maintsy voaterina verina nefa taoriny amin'ny fanamboarana kely de mino fa efa mety tsara amin'izay ny aminareo any ny tena marina koa moa aty aminay ratsy ny andro de mino fa avy amin'izay no zavatra mitranga fa fomban-javatra reny reny koa de tsara fantatsika fa efa entraînement kely ataontsika reny fa aorianao atsika ireo tonga de tapaka tsy mifankahita zany intsony de azo atao mataitra anareo reny fa aorianao reny tsy maintsy ho tonga amin'ireny antsika fa nefa falitsika raha ohatra mbola tafiditra eto indray de mino fa maheno tsara nareo kambana Ratamalala, Tojo Mikael, Fity, Itody Raoniso, Nambinitso Makrina, Elisabeth Rasoary Malala, Erika, Kotry Kamaradin'i Jesosy, Roly Anisa, Verselina, Andrina Suzelle, Tsiry Amboaramiel, Henriette Rasoa, efa nanontany hoe Tsisinga, misy Erika, Geneviève Randriamananjara, Fanindra Zafandramanana, Kotry Kamaradin'i Jesosy, Erika, Emelovely, Koda Leonie, avy any Ambandrematsy no vakiko Verselina, io koa Iantsa Vatavaverina, Elisabeth, Razana Sotonia, Yama, Tsiry Amboaramiel, Fambeazana Fitahina, Tina Rakotoary Zaka, Vero Rasoa, Erika Raka, avy any ambany mamaky io Razana Tso, Tina Rakotoary Zaka, Geneviève, mbola maro izy koa tafiditra voalohany teto Razana Monika, tahiny Jesosy isika rehetrarehetra soa meva ihany koa tahiny tompo de zay ary no ela fa defa natao teo moa ny arahaba tongotsika avy hatrany de hiditra avy hatrany amin'ny vavaka andao averintsika hatramin'ny voalohany mihitsy satria hoenotsika ao amin'ny raha demande zao fandaran'izao rapitso andao averintsika hatramin'ny voalohany ny fandarantsika de andao ho ampandrosotsika ny anabavintsika izay hitondra ny vavaka fanomboana tahaka ny teo ihany de tsisy akory zany fa ranabavintsika mamia de averintsika na de efa teo ary de averintsika ny vavaka amin'izao fotoana izao tahiny tompo ary ranabavy mamia anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera de tahiny tompo atsika rehetrarehetra zay tsy mitapaka mpagnaraka vavaka fiambena mbola hiara hivavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina mbola faly misaotra sy mamy voninahitry ny anaranao izahay Jesosy na mbola tonga amin'izao fotoana mamy anio izao. Misaotra Jesosy no fitantaranao sy famindramponao satria mbola fahasoavanao anina tozany tsirairay avy. Jesosy io ankehitriny mangataka aminao Jesosy io mamela ny heliko rehetrarehetra zay nataonao zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ninona fahotana teo masonao Jesosy io ny tena loka ny vavanay ny famindranay ny fijerinay ka tsy misy miafina eo anatrianao Jehovah mamela ny heliko tsirairay avy ka mamindrafo aminay. Ankehitriny Andriamanitra tonga ny fotoana Jesosy zay andrenesanay ny teninao Jesosy ny hafatra indray ny fampianarana avy aminao Jesosy io de mangataka Jesosy io anao ane Jesosy ny angatahako anendry ny vavan'ny mpanomponao zay tondra toroteny eto Jesosy io tendreo any ny lela any ampianary Jesosy io ka iteny amin'ny fanahinao masina Jesosy io tahi Jesosy io indrindrandrindra ny pastera zay mila belatra ny teny rehefa ve Jesosy io ka siony fanahinao masina Jesosy no irotsaka ho aminy Jesosy io tena mba hovoarainy rehetrarehetra zay mpandray Jesosy io zay mandray ity fandaharana ity Jesosy ny teny zay afafendroany ary tahiko Jesosy zay rehetrarehetra zay mikasa mbola hanaraka ity fandaharana ity ny fanahinao masina ne Jesosy hanamevandian'izy ireo fanahinao masina ne Jesosy ampahery ampandrisy lahatra tena mba hopaka ao ampony tsirairay avy ny teny zay afafeto ary ankehitriny Andriamanitra de mbola petraka fenampelantanao ny fitaovany rehetrarehetra Jesosy indrindrandrindra ny connexion Jesosy avy amin'ny alalan'ny telefôny Jesosy io ianao ane Jesosy hitahy ny fitaovana rehetrarehetra zay ampiasainay eto Jesosy io tahio Andriamanitra mampahery tsirairay avy izy avelanao ho kivikiviny izany ho kivikivy sy rera-dreraka Jesosy ianao ane ampahery ny fanahinao masina ny irotsaka ao anatinay ny fanahinao masina ny andresy lahatra Jesosy io ary indrindrandrindra mivavaka firenena zay ataony rehefa ve Jesosy io tahi manokana Jesosy io misaotra anao amin'ny zava-drehetra misaotra tompo lehibe ny fitiavanao misaotra raha io halleluja amen. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra misaotra ny anabavy mamitsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay nataony teo izay arabaina hatrany ianareo zay niditra Andrina Suzelle Becky Rolande Olga Ranouso
raha nytanindra Marie Charline maheno tsara ozy a Clara Love Vanson Felana Rakoto Elisa Tsiala Fleur Misfit Geneviève Verrasoa sika rehetrarehetra halleloia amen andao a velitsika lira teo efa enonareo izy teo de avelitsika izany hira izany ho voninahitran'Andriamanitra de miverena menofinaritra ary tsika rehetraretra tahaka ny ahoana tokoa ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsirairay avy ho avelitsika izany izy zany de menofinaritra isika tsirairay avy de rehefa avetsika teo ditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay teny anabavitsika Felana Rakoto halleloia amen menofinaritra ary de rehefa avetsika mioneto halleloia tany tompo rahalahy Jonatana Tina Rakoto Arzaka reo mbola tsy navaiko teo Eliana tany Jesosy amboaratsiky menofinaritra. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Halleloia soratsika an'Andriamanitra izany iry zany mahakasika ny fotokoa iny manontany tena tokoatsika hoe fa nahoana ary tsika nahazo tombony tokoa tamin'ny fahafatesan'i Jesosy fa iza moa tsika de tsy voavalintsika zany nanina moa tsika ny tian'Andriamanitra nanina moa anao no nividian'Andriamanitra tsy voavalinao zany fa maninona ny tsy ny hafa fa maninona no ianao tsy voavalintsika zany fa ny azontsika atao de ny misaotra azy fotsiny de ny makasitraka azy de raha misy azonao atao de mamalify ty azy topoy hatramin'ny farany tiavan'ny fona rehetra Andriamanitra
ilay nandefa ny zanany latokana tena tiany amonjenanao izay tsy tia azy akory. Normal seno verrasoa Elisa Tsiala tonga soa daholo nareo mamy sady mahakasika ozy tojo nambiny Tsomakrina de verrasoa hitravatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika de andao ampandrotsika ny anabavintsika Felina Rakoto vita Frantsa izy nitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra de menofinaritra ianao de rehefa aveo verineto mamelabelatra ny toriteny tahaka ny mahazatra ihany menofinaritra ary tany tompo ranabavy Felina Rakoto anao ny fitenenana. Tainy tompo pastera de tainy tompo tsika rehetra raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny zara ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika indray amin'ity alina ity de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 412 andininy 220 ka hatramin'ny 520. Ohabolana toko 412 andininy 220 ka hatramin'ny 720 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mivily va izay manao ny asa ratsy fa famindra-po sy fahamarinana no an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba hazonana inona na inona. Satro-boninahitry ny endry ny hareny fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ny ain'ny olona fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fatahorana an' Jehova dia fiarovana matoky ary ny zanany ahazo fialovana. Ny fatahorana an' Jehova ny loharanonaina analaravirana ny fandriky ny fahafatesana. Amen. Ty boky ny Ohabolana ity ry havana de boky atao hoe boky ny fahendrena. Araka izany de mampianatra zavatra maro ity boky ity. Anisan'izany izay toe-panahy sy toe-pitondratena tokony ananan'ny olon'Andriamanitra ry havana. Tena milaza ny fahaizana miaina mihitsy ity boky ny fahendrena ity. Araka izany izy boky ny fahendrena izany. Indro ary ry havana ny hafatra ho anao miorena amin'ny asa tsara ka meteza vavolombelona marina. Hitantsika amin'ny andiny 520 izany. Ny hoy izy hoe ny vavolombelona marina mamonjy ny ain'ny olona fa izay mamoaka lainga dia teny fitaka. Hoy izay manoratra ity boky ny Ohabolana ity. Ilay didy anankiray izay nomeny Jehova ny zanak'Israely mihitsy ry havana no nomby ao an-tsaintsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Izao voasoratra hoe aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao. Izay hitantsika amin'ny Ekôsodesy toko 20 andininy 20 izany. Dikan'izany dia tsotra ihany ry havana. Ny vavolombelona marina dia mavonjy ny ain'ny olona. Fa ny vavolombelona sandoka kosa ry havana dia fiasan'ny lainga. Ny vavolombelona matoky ihany no afaka miorina amin'ny asa tsara rehetra. Ny olona tsy mahatoky, tsy marina dia tsy azo antenaina hanao zavatra tsara ry havana. Na vita izay zavatra tsara ihany koa. Ny hanao ny ratsy hatrany no ao andohan'ny zany olona izany ary ny fitaka no manavanana azy ry havana. Ry havana, izay irian'Andriamanitra aminao dia tsy ho tahaka izany ianao. Ianareo no vavolombeloko Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiako. Hitantsika any amin'ny Isaia 3:20 izany. Naterin'i Jesosy tamin'ny mpianany ry havana ka nilazany hoe ianareo izy ny vavolombeloko. Tsaroa fa rehefa tena vavolombelon'ny Jehova marina tsika ry havana dia tsy maintsy ho vavolombelona marina ihany koa. Araka izany dia ho mpanompo tena hoe akahalan'ny lainga, akahalan'ny fitaka, akahalan'ny ratsy rehetra ary tsy ho lavo amin'ny zavatra tsy marina tsika ry havana.
Amin'izao vanim-potoana anjakan'ny tsy fahamarinana izay miseho amin'ny endrika samihafa izao ry havana, ary tena mety mahatratra koa na dia eo amin'ny fiainan'ny mpiarabelona azy, dia ianao koa dia omenina teny hoe miorena amin'ny asa tsara ka meteza ho vavolombelona marina. Tsy izany ihany koa ry havana fa meteza olona matahotra an'Andriamanitra, jerentsika izany ao amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20:20. Miverina indroa eto amin'ity andin'ity reto ry havana le hoe fatahorana an' Jehova. Ny boky ny fahendrena dia mametraka mazava tsara io fatahoran'i Jehova no fiandoham-pahalalana hoy izy. Ary io fatahorana an' Jehova io no fiandoham-pahendrena ihany koa, izay hitantsika amin'ny Salamo 110:10. Toa milaza izany fa rehefa tsy ao amin'ny olona intsony ry havana izany fatahorana an' Jehova izany dia miala ao aminy koa ny atao hoe fahendrena, miala ao aminy fahalalana, ary dia lasa mivily manao ny asa ratsy izy. Eny izay mizotra amin'ny pahitsiana no manaja ny tompo ry havana, fa izay maniasy kosa dia manamavo azy. Araka izany ny fatahorana an' Jehova no fiarovana matoko ho azy sady loharanonaina analaviran'ny fandriky ny fahafatesana. Ry havana, miorena amin'ny asa tsara ka meteza olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Asa rena mba tsikaritro amin'izao fotoana izao fa efa mihamana lavitra izany fatahoran'Andriamanitra izany ny olona rehetra amin'izao fotoana izao. Vanim-potoana misy antsika ankehitriny izao dia tena hoe tena manalavitra ary tena mampatahotra. Tena efa mampivarahontsana tokoa ry havana ny zava-misy raha fahitana ny trangan-javatra samihafa, na eny anivon'ny fiarahamonina eny, na eny anivon'ny fiainana ara-piasana, ny fiainana any amin'ny firenena samihafa, na izany aza dia izao ry havana. Inoana kosa fa mbola misy ihany ny olona tena hoe matahotra an'Andriamanitra, na dia mety tsy ho maro aza ry havana amin'izao fotoana izao. Ny vavaka izay angatantsika amin'izy tompo dia ny bebahany izay diso lalana ry havana, ary mba iorenan'ny reny olony reny tsara izay efa matahotra azy ka anaovany ny asa tsara ihany koa an'Andriamanitra. Feny sady ry havana dia izao, miorena tsara mba ho vavolombelona marina sy matahotra an'Andriamanitra ianao. Aza ny ratsy no alay tahaka ry havana fa ny tsara napetraky ny tompo eto amin'izao tontolo izao sika ry havana, kanefa aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ry havana, dia maherezintsika rehetra rehetra amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa dia ho azy irery ihany any amin'ny voninahitra. Amen. Halleloia. So rana be dia be rana bavy filana rakoto tao anatin'izay teny izay. Mino fa efa tsy tapatapaka intsony any amintsika dia mankasitraka ny ranavavitsika filana rakoto amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa rahantsika mahita fa dia mampahery izany tenin'Andriamanitra izany ary Andriamanitra ny maly fitianao ranabavy filana rakoto amin'izany asan'Andriamanitra izay vitanao izany ary mampahery anao foana ihany koa mahereza hatrany dia tahiny tompo fa na dia ao ary ny adidy maharay renim-pianakaviana sy renibe mpianakaviana satria efa loajafy dia tsy adinonao ny anjaranao dia mankasitraka Andriamanitra ny maly fity tonga fa amin'ny ambony indrindra mitombo ositra ampiasain'Andriamanitra hatrany eny ianao. Sotranareo ihany koa mankasitraka anazy satria ny fankasitrahanareo azy mahafinaritra mahita ny anabavy roly hoe mankasitraka zandry filana rakoto satria ohatran'ny zoko filana rakoto no mahazatra fa mbola misy zokony koa eto dia ranabavy roly izany. Alleluia. Tina Malala, Koda Leonie, Roly Anisa, Sondola, reo mbola tsy naravahy fanaravaky teo, Elisa Tsiala, Marie Edrina, izany zao vao hitako teto dia tonga soa ianao dia marita hatramin'ny farany. Tahiny tompontsika tsirairay avy. Obolana.
milohan'ny idirintsika ny tenandroandro aloha de filazandra raha kely aza dino fa amin'ny 28 sy 29 ho avy zao de hiatrika fivadikanina roa andro isika eto amin'ny fandarana andramoka izao izay fataontsika isataony fa nidady fotsiny indray no somary miova rehefa avy mifalifaly mandeha vacances tsika de anomboka ny taom-pianarana sy ny taom-piazakazahana vaovao indray raha amin'ny resaka fianaran'ny ankizy zany sy mety ny asan'ny olon-dehibe ihany koa de hiatrika isika fivadikanina ametraka zany hoe ampilatan'Andriamanitra ka aza amboara fotoananao mety misy ady ianao da hoe tsika ao pitehatsika anaty fivadikanina zany mety manana projet anao andao tanterahana etsika ho tanteran'Andriamanitra anatin'ny fivadikanina zany misy aretina marary ianao sy ny sisa mitady vady ianao ela tsy nahazo zany rehetrarehetra zany etitsika eo daholo hiatrika fanadinana angezabe ianao hiatrika fitadiavana asa tsy fantatro avy fa tonga avy ianao misy alefa ratsy mamatopatotra reny fotoana nafahananao io fivadikanina io misy aminareo mety mbola matory amin'ny alina de misy mampitahotra misy aminareo tena hoe misy zavatra enina mihitsy misy fatotra misy zavatra tsy mety afaka kely de miverina kely reny rehetrarehetra reny tonga ava ianao ataontsika en ligne eto ihany moa zany ny fivadikanina atsika satria hatreto de mbola tsy nahita toerana zay afaka anaovana izany hitantsika ihany koa moa fa ny zavatra mitranga de rehefa mety tsy izy mbola zavatra hitranga am'izany fotoana zany raha mivovory mety mila pasy ve sa tsy fantatro ao anatiny daholo zany rehetrarehetra zany efa vonona hony razana-tsotaony mankasitraka anao de amboara fotoanao 28-29 sabata sy lahady io sabata tsika to de mainga maraina manomboka amin'ny commencement de ianareo rehetra zay hifady ianina de nitoro-hevitra aminareo manana Zoom ianareo mampidina le application atao hoe Zoom fa ao anatin'ny Zoom isika satria tsara fantatrareo fa rehefa sabata tsika de akoatran'le fandarana hitanareo hitan'ny olon-drehetra eto de ao ambadika ao misy ny atao hoe commencement atsika ao atsika ao anaty Zoom miara efa misy vavaka ataontsika eo hira sy ny sisa mahakasika be aloha mba hizara kely amin'ny soratra eo nareo zay efa mpanarika commencement manahoana izany miarika commencement zany tsara ho hitan'ny olona zay hifady anina de manano nareo application Zoom dia eo tsika ny miaraka ianareo rehetra zay mifady anina zany tsara ianareo misy Zoom sanatria tena tsy misy Zoom ianareo sady miaraba ny fity firija ihany fa zay vao nitan'izany koa fity firija tonga soa ianao de ianareo zay manana izao mba manana Zoom ianareo rehefa tena farak zay tsy misy Zoom de tsy maninona mbola izahantsika any atao appel messenger fa raha misy Zoom nareo de afinaritra be mihitsy io koa misy fity fa efa vonona hony halleloia de mahafinaritra zany andao aritsika tena koa fa nomba fiainanao io fivadikanina ataontsika io fa dio fa isataontsika eto misy reo olona hitanao reo betsaka tamin'ireo no tanaty fivadikanina no natonga azy tafajanona teto satria natsapy matsiro be no commencement ry havanao zay any ambavy somea fizy moa de ao foana eny ary ny boky ny obolana no fidindrana bavintsika filanana koa tamin'ity androany ty ny boky ny obolana moa de fantatritsika tsara fa boky mitovitovy ihany izy amin'ny mpitoroteny amin'ny joba de amin'ny mitovitovy amin'ny reo zany zany hoe resaka fananarana resaka fahendrena resaka fandiniana ny fiainana ary ny eo amin'ny obolona de malaza amin'ny teny foy teny manaitaitra teny ohatrany hoe teny foy fa tonga de mananatra inona tianao teneninao anatin'ireo za mbola tsy zany mbola tsy zany mbola tsy azoko tianao teneny mbola tsy tao anatiny ve anao sa tongava de hitanao andramo de izao halleloia de ny obolana boky ny obolana mahafinaritra mamaky azy satria tena misy fahendrena aretina ilazana ny fahendrena sy ny fananan'Andriamanitra ny fataon'Andriamanitra ny volam-pahendrena hozy ny teny ao amin'ny baiboly ao amin'ny obolana ary resaka fahendrena fitariana ny olona hitondra tena tsara amin'Andriamanitra ny voka-dratsy ny fitondran-tena ratsy ny vokatsoan'ny fitondran-tena tsara zany rehetrarehetra zany mizara eo amin'ny anaky fito ngezabe ny obolana rehefa mamaky ianao
Ary ny obolana dia misy karazany maromaro ny olona nanoatra ny baiboly. Dia misy aza mieritreritra hoe Solomona daholo nanoratra an'ireo satria dia mitovitovy fanoratra tamin'ny ao amin'ny mpitoroteny, fa misy olona hafa ao misy mpitantsoratra Ezeka manoratra ao misy olona efa taloha be talohany nisian'ny fahendreny efa talohany nisian'ny Solomona dia voasoratra ao tahaka ny tany amin'ny toko fahatelo sy ny toko fahaenina. Mahafinaritra be mamaky an'io fa mila lalininao fa azahoana fahendrena tahaka antsika manana ihany koa ny Ntaolo malagasy izay mananatra antsika hoe azan'ny loha samanginana jerena fa Andriamanitra tapony loha, reny obolana rehetrarehetra izay hitan'ny Ntaolo izay tena hoe izay tena mahafinaritra fahendrena malagasy tadidio fa tena manana olo-kena tsika isorantsika an'Andriamanitra zany ary mbola lovaintsika hatramin'izao zany obolana malagasy izay tena hoe mahafinaritra dia mahafinaritra hoe ny raha ny vadiny tiana dia ny fozana tsinjovy mandeha be dia be ny obolana malagasy ajantsika ny amin'iny famaky ny ten'Andriamanitra isika. Manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo no ny mivakiana ampahafenana koto ny amin'ny andininy toko fahaefatra ambin'ny folo. Mahate hamaky daholo moa io toko fahaefatra ambin'ny folo manontolo io fa andao ireo ny fidindreo no vakiantsika. Aminaran'i Jesosy tsy mivily va izay manao asa ratsy fa famindrapo sy fahamarinana ho an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa fa ny molotra mibedibedy foana dia tsy mba azahoana inona n'inona. Satroboninahitry ny endriny ny arendry fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahoran'i Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fialofana. Aleloia, amen. Rehefa mitory obolona koa tsika dia misy zavatra mifangarongaro ao anatin'izy io ka androany izao no jerentsika zavatra somary misandrahaka kely ny zavatra voateny eto fa hijery anankiray amin'ireo no entiko velabelarina aminao androany dia ny andininy fa telo amby roapolo izay miteny manao hoe ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Aleloia. Toko fahatelo amby roapolo tapany zany no vakiako no velabelariko. Ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa. Ary avy eo ampitsika ny andininy fahaenina amby roapolo ihany koa manao hoe ny fahatahoranan'i Jehovah dia fiarovana mahatoky ary ny zanany azo fialofana. Ireo roa ireo no velabelariko. Io moa azo hitondrana azy dolatra ohatra ny tondrananay tsy diso akory ny tondrananay ampahafenako tateo mety ary ampy ary zay tsy hanampiako azy fa eto kosa dia hiditra lalindalina ao amin'ny andininy fahatelo amby roapolo tsika hoe ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa dia tonga dia isoatany amin'ny andininy fahaenina amby roapolo hoe ny fahatahoranan'i Jehovah no fiarovana mahatoky ary zanany azo fialofana. Nahoana moa tsika no ireo no atambaritsika satria izao le teny io hoe ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa io dia tena marina io. Mbola tsisy resaka Andriamanitra, mbola tsisy resaka fivavahana fa ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa. Ninninona zany fisasarana ao ambadika iny misy valiny. Fantatrao tsara angambany saika ireo olona malaza ireo samy manana ny tantarany. Ianao anisan'ny zavatra mahafinaritra ny mijery ny tantaran'ireo olona rehetra. Ohatra tompon'ny KFC ireny nanana ny tantarany. Olona tanaty fahasahiranana fa niezaka mpahandro izy dia nanana vola kely izy dia nanita-kevitra izy dia nividy akoho izy dia nanaovany saosy tena tsara be amin'ny fomba fahandrony azy ataony mikareporepoka tsara dia nitsaromany tsy haiko izay nanovany azy teo dia iny hitanareo dia nanomboka izay nilivreny azy tian'le izy dia mba hanaovy ohatran'le izy indray dia hanaovy ohatran'le izy dia niainga tamin'ny zavatra kely fa tena niezaka nisy fisasarana tao dia aiza moa tsisy KFC zao misy daholo ny tanan-dehibe reny io ordinateur jerenao io ordinateur ampiasaintsika io tany anaty garage iny olona tompony iny nanomboka niketrika an'ireny zavatra ireny nasiany sakay ozy izy anapavy rolianisy nanana saosy manokana mihitsy izy
lehilahy tao Kentucky, mponina tao Kentucky any Andriana Bavimarizo zany, Kentucky fried chicken, koa endasina. Tsy io mpanao ny ordinateur antsika io, Microsoft, tany anaty garage. Mpanao ny téléphone Apple, tany anaty garage reny ny ainga, ary niady mafy, nisezaka, tsy matory alina, manangona document, mianatra, manao étude sy ny sisa sy ny sisa. Inona ny vokany? Multimilliardaire izy amin'izao fotoana zao. Ary io averiko aminany ny fisasarana rehetrarehetra dia misy vokany avokoa. Misy atsika zao any Madagasikara, misy olona zao, za mahafantatra olona maromaro Madagasikara, olobe, fa mahafinaritra foana ny tantarany aingany. Misy olona zao Madagasikara, olona tena multimilliardaire izy amin'izao fotoana zao. Nentim-boany zany niasa taman'olona izy, dia tsy ho teneniko anao le asa manjary teo dia fantatrao le olona. Fa io asa nataony io dia mbola niasa taman'olona aloha izy tamin'ny voalohany, irakiraka ny aingany tao, dia nanomboka nahazo toerana izy, dia nanomboka niandraikitra zavatra ambonimbony tao amin'ilay fiasana. Saingy ny olana taty aoriana, ilay patron andry tratran'ny olana, ary na le patron koa ary dia olona fantatray tamin'izany, olona tena anisan'ny milliardaire malagasy voalohany nalaza be zany tamin'ny taloha, mbola kely ohatry zany dia fa nalaza zany olona zany, niara-bavaka tao am-piangonanay zany olona zany. Fa avy eo maty iabe io dia ny zanany tsy dia nikarakara tsara ny zavatra, dia maty le orinasa. Dia le olona le irakiraka tamin'ny voalohany efa nahita ny zavatra tokony natao, dia naka ny traikefa, naka ny fahaiza-manao rehetrarehetra, dia lasa izy nanomboka nanita-kevitra, dia nanomboka ny contacter ny lalam-barotra nahitana an'ireo zavatra zao. Zao izy olobe izy amin'izao fotoana zao, olobe. Misy olona fantatsika tsara fa ny filoham-pirenentsika taloha fantatray tsara satria any amin'ny tanin-drazanay, fa tena bisikileta ny andanany taloha, fantatrao zany olona zany. Sy zao tojo dia miteny io rangahy io fantatray tsara mihitsiny, satria zany mahatonga ny any ambanivohitra tamin'izy filoham-pirenena vita goudron hatrany ambanivohitra any amin'ny vita goudron, satria tany nahitana soa ny jina moa ny olana amin'ny tantaran'izany. Ny tranon-drazanay ny dadabe anay taloha mampanao manina moa izy ty, mampiatrano kilasy mandry, dia feno kilasy mandry manofa trano, manofa efitra tao amin'ny tranonay, tranon-drazanay. Dia filoham-pirenenantsika io anisany nanofa trano tao tamin'izany, ary rehefa filoham-pirenena izy dia mba niproposé taminay tamin'izany, alao mba vidiana, mba misy valeur tatony mba nahitako an'izao ka, dia alao mba vidiana ity trano ity. Izay moa tsy nanaiky, alao mba tranon-drazanay. Fa tena hitanao maso, tena hita hoe tena ohatrany ahoana zany hoe miainga fisasarana misy valiny avokoa. Misy mpiara-mianatra tamiko izay, anatina zanala zany isy fahasairanana izy, ay moa tsy ry ambaramelona mitovy tanindrazana aminay zany mihitsy. Any amintsika any ny tompon'ny fanaovana fromage sy yaourt sy ny dobera any Ambatomanga Manjakandriana zay mantsy avy any, dia misy namako zay zao fa zany ry havana niara taminay teny amin'ny université, fa zany tena mianatra foana zany. Zany namandray bourse azy, zay ry havana tena hoe miliba. Fa zany aiza nahitanao azy? Any amin'ny bibliotèque mianatra, mamaky boky. Aiza zany olo zany amin'izao fotoana zao? Mpampianatra teny anglisy any Angleterre. Azonao tsara zany? Mpampianatra teny anglisy any Angleterre zany namanay zany amin'izao. Gasy mianatra teny anglisy, mpampianatra teny anglisy. Misy valiny sa tsisy valiny? Misy valiny. Ny fisasarany. Namanay sasany mpampianatra ao Ankatso,
de be niary niary tamin'ny mpampianatra ao akaso vao maly zao nahita minisitra niarandry arita loatra ny lasa misy minisitra any mafinaritra zany fa zao a tsara misy ny ao ambadiky ny fisasarana rehetra de misy valiny avokoa mifo maraina ianao misy any amin'ny tanàna misy anay a mpanao mofogasy zany olo zany mpanao mofogasy ny tomboany teo an-tanàna fo amin'ny telo maraina de dogodogodogo mikapokapoka patina mofogasy de mifototra amin'io fo maraina foana de manao trano firy zao nefa vitany fisy mbola manao mofogasy koa aloha tsy nirany fizy ny manam-panambina azy fa ny fisasarana am'zany izy vao tonga teo de olona kely de manao mofogasy de ataony olona tsinitsininy fa le olona manao tsinitsiny azy le mitaingy tamboho isan'andro sady manao tsinitsiny any ny azy ny trano miakatra ihany ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa zany hoe zao ajantsika eo ny momba n'le fisasarana rehetra fa ndaontsika hijery a raha tambaritsika amin'ny andiny vainina amby roapolo ny fahatoranan'i Jehovah no fiarovana mahatoky ary zany ny azo fiarofana de ndaontsika hijery ny fisasarana alleloia ny fisasarana ao amin'Andriamanitra ary ampahiranao androany fa ny fisasarantsika ao amin'Andriamanitra ny fisasarana rehetra ary havana misy valiny zany ny fisasarana eny am'izao tontolo zao zany asa mafy ianao manangom-bola ianao de matsangan-javatra ianao fa andaontsika hijery androany satria tsika de ato anatin'ny filazantsara andaontsika androany hijery alleloia andaontsika androany hijery takiny ahoana ny fisasarany inona ny valiny fisasarana ao amin'Andriamanitra hijery tena androandry avy atrantsika any amin'ny bokin'ny Rota hijery fisasarana avy atrantsika any amin'ny bokin'ny Rota any amin'ny bokin'ny Rota hijery olona anankiray tsika nenga tsy nisy katrami tena katrami nke zany mpitsindroka na zany hoe mpitsindroka fisotiny tsy nitsindroka zordira fa amin'ny fiainana masy taty arina efa ne mafy a dia am'izao fotoana zao zordira mihitsy nitsindroan'ny olona vao mihinana tam'izany tsy mitsindroka zordira fa mitsipona saloim-bary enatra zany mitsipona saloim-bary zany taloha misy karazany maromaro misy olona ambany farim-piainana tam'izany a de ny zavatra ataony zareo rehefa vokatra ny varin'ny olona de rehefa taona vary ny olona de izy manaraka an'le mpitatitra de zay latsaka fa zay latsaka tsy misy tompony de zay latsaka de iny ny angoniny de iny ny entiny mody de iny ny velesiny de iny ny hoaniny ohatr'izany koa taloha ny aviavy a de zao avelan'ny tompo milatsaka eo ny aviavy zay ratsy de avelany eo fa entiny mandeha ny aviavy zay tsara de efa fomba ny olona sahirana mihitsy tam'izany ny mitsindroka le aviavy a efa latsaka eo tsisy tompony tsony iny a tsy be de izy raha makan'iny a de alainy zany ny fiainan'ny olona sahirana taloha tetsika hijery olona anankiray katrami de tsy zany faherota fantatsika tsara ny tantarany Rota fa hofetiniko aminao misy vehivavy anankiray atao hoe Naomi ny anarany de nanambady izy io nananjanaka roalahy de rehefa nanambady izy a de reo zanany-roalahy reo nanambady de rehefa nanambady reo a de i Rota ny vadiny anankiray a de aveo kosa ny anankiray a Orpa de maty ny vadiny Naomi a zany hoe nyrafozan'ny Rota de maty koa izy roalahy vadiny Rota sy vadiny Orpa de zao ny tenen'ny Naomi hoe ndanareo a miala amiko andana verina manambady nareo a ndana fa mbola manana fiainana nareo a de lasy Orpa nandeha marina kosa ny azy zavy eo izy de kosa eo izy de isakrifie-ny fiainako eto fa tena marina ny anao Naomi fa mbola manana avy mamirapiratra alao andeha inona tsony atenako eto fa i Rota tsy latsy tahaka zany i Rota lay niteny nanao hoe za aza forsenao andao anao a fa za hijanona eto aminao a
de aza manery anao fa zay aleanao ny aleako zay toeranao ny toerako zay firenenao ny fireneko ny andriamanitra ny andriamanitra ary zay tany afatesana ny afatesako any koa ny andevenana alleloia afatesana ihany no mampisaraka atsika sisy rota taminao any rota zany a tsy ny tianao par intérêt fa tena tiany nomy zay aloha de efa zavatra ngeza zay de efa zavatra ngeza be mason'andriamanitra zany hoe anao tsy manary olona anankiray anaty fahasarotana zany tsy nanary izy tena tsy nanary na ho vy na ho vato na ho fato na ho velona zao ny zavatra tenen'ny rota za tsy misaraka anao tsy avelako am'izao ianao ianao ngena nisy soanahy ny zanako nge vatoko na de tsoetsoina ary so ny raisiko taminao tsy miala aminao a halleloia ianao raha manao zavatra ohatr' zany koa ianao natrehan'andriamanitra amin'ny olona de tena za tena mitenao fa ahita valim-pity amin'andriamanitra ianao aza mba manao zavatra amin'olona par intérêt foana ary avana malala fa metezanao anisy so olona na olona ary zao tena za mihitsy rehefa manao zavatra tsika de manaova amin'ny zavatra amin'olona izay fantatritsika fa tsy afaka maly an'iny fa raha olona afaka maly an'iny de taka ny aterokalao ihany aterokalao rehefa misy fahorianao de manome 25 000 de rehefa mba misy fahoriana koa anao de menao 25 000 zay ny aterokalao raha anao adidy amin'ny rabe za de fantatry rabe fa anao adidy amiko de ohatr'izay efa dinidiny aloha zay fomba zay amantsika malagasy fa zao de zao sy nitentsika rehefa anao andreny de amin'ny olona fantatry hoe tsy afaka maly satria am'izay fotoan'izay de tsy ny olona iny koa ny amaly fa andriamanitra alleloia de fatany fa tsisy natenena ntsony io vehivavy io fa tsy vitany namelana io zay de efa zavatra poaingeza-be to anatrehan'andriamanitra ary ny olona ohatr' zany tsy mba harian'andriamanitra de lasa zareo nandeha de niara-mipetraka izy de niara-nandeha de inome a azafady irota de nandeha mitady sakafo sy ny sisa amiro anazy mianaka ny sahirana afingeravanyzany fiainany zany afingeravanyzany fiainany rota zany hoe ianao mbola anaty fatanorana tsy vitanao nanambady tonga ianao de mamelona rafozana sady lahy mivavy miaritra nge am'zany mety mifomaraina be am'zany mety mandeha tongotra lavitra be am'zany fa fisasarana daholo zany ary izy de olona pino ary ny raisiny a ho asan'andriamanitra zany asan'andriamanitra nge rehefa ny fanaovana an'izany sady milaza amitsika ihany fa atsika moa raha ny tena marina de efa tokony hanomboka an'le hetsika atao amin'ny gamaliela aloha efa tokony hanomboka am'izay saingy nisy ny fahoriana efa tokony tamin'ny ty volanty vory kely fa mbola reradreraky ny fahoriana zay nanjoa aloha sy ny fivoriana isan-karazany satria tsara fantatra eo fa rehefa horiana ny fahoriana ohatr'izay hatram'izao zao zay mbola mivory am'lahato zao zay fianakaviana mbola mivory mbola misy zavatra maromaro dinihana ohatr'izany de mamela ana aloha nareo zao amy groupe gamalela fa tena hetsika sika anao an'io de efa nitenareo raha hoe alohan'ny faran'ny ty volanty sika hetsika fa nefa moa zay le maha hoe fotoam-bita tsy mahalino sampona fa de anao zavatra tsika ao arinao hoaniny madinika anao izy mbola tsy mahafantatra matsy manana groupe fikambanana atao hoe gamaliela isika izay manome ny sahirana antsitrapo miantoka fitaovam-pianarana na manome sakafo tadidinareo daholo ny zavatra nataontsika manome akanjo mafana tonga andririnina de hetsika ndraitsika anao an'iny fa mbola tsy afaka nampivory aloha tsika atao anatin'izay fotoana azonareo an-tsaina angambo zany hoe nisy fahoriana fa asan'andriamanitra zany tena tsy mialy rota eritreretinao zany hoe efa tena nyteny mihitsy ny ary nome any amin'io rototoko voalohany io hoe aza atao hoe nao am'zany ntsony arako atao ve mara satria mangidy indrindra nataony tsy totampoka tsapany nome tena efa mangidy mihitsy izy tena hitany mihitsy hoe na de tsy miteny koa ry rota mafy hitany hoe tena mafy ny zavatra ataony rota fa rota tsy nampaninina azy zany fa andriamanitra koa nahitany nataony fisasarana tolo zany zao le avana malala ty nisy fisasarana be nataony any manomboka ny andininy faharoa rota toko faharoa ny tsipona ny rota saloim-bary teo tanimbary ny boaza sy ny sony nataony boaza taminy
ina le nitsipona ina natao teo nitsipona salohim-bary voalohany indrindra enatra zany anao zany ankizy vavy tsara tarehy kely tokony manana maizy anao fantatrareo tsara fa efa tsara tarehy ohatra zany hoe misy an'ireny olona lany misy reny de zany mba sy hoe olona lany misy na hoe olona reny le malazalaza be hoe tsara tarehy sy ny sisy reny ka manambady olona tsy alehany zany tsy adiny foana ny tenin'ny olona any ambanivohitra hoe mahatahata rehefa olona manakany hoe mahatahata izy ahoana mahatahata be ry zany mahatahata zay ny any ambanivohitra hoe olona malany za mahatahata zay io tsy fiteny azy zany tsy mahatahata mahatahata ny olona tsara tarehy de manambady mahatahata fa irota tsy nanambady mahatahata fa alohany nanompo any nom de ensetinao zany hoe vehivavy tsara tarehy kely anao fa maninona tsy nahazo mahatahata mihoatra reny tatahany marizao tsy mahatatata mahatahata roa le ta fa tsy mahatatata zay any any zao mahatahata inona zany fisasarana ke zany ravana malala hoe anao tokony tena andeha katikaty renao tena tokony miperaka anaty vilabe mafinaritra no enao tsara tarehy de manao sopinina fotsiny ianao de manao live manao make-up fotsiny ianao ty ndrery mamoany ianina de make-up de mampiseho fa tsy zay le izy fa nitrongo voaomana tena hoe zany le teny nitrongo voaomana no hanina rapitso de davina rapitso ny hanina androany de davina androany miady mafy mandeha mitsindroka mandeha mitsipona fisasarana zany ravana malala zao ny tenen'ny oirota vehivavy meopita taminaomby ao ka akany atsa mba hitsipona salohim-bary eo am'izay ahitako fity eo masony eo izy taminy andeha ary anaka diny fa telo de lasa nandeha izy ka nitsipona tany atsa tao aorianany mpijinja ary sendra tonga tamin'ny tanimbariny boaza izay avy tamin'ny fokony elimeleka izy tsy nanana programa ho ay zany tsy nahafantatra ninina fa ny zavatra fantany de mitsipona sy hitany kory ny anizy io fa ny zavatra fantany rehefa mahita vary izy tsy variana tamin'ny zavatra hafa izy aka vady azy zao de ohatrama zavatra fantany misy adidina apetraka Andriamanitra azy ao ananinanao de inao am'zany fisasarana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany manajany rainao manekeny reninao ianao ny anadrainao araiza mafoy ny lalany reninao hoy ny ten'Andriamanitra fa felo tsara eo amin'ny lohanao zany ozy ny ten'Andriamanitra ary raha teo amin'ny vozonao halleloia sitrak'Andriamanitra tsika ny ray aman-drenitsika ny sasatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra irota de lasa izy nandeha mitsipona fa ny zavatra nafinaritra Andriamanitra rehefa tonga amin'ny olona ohatr' zany Andriamanitra mitantana n'iny olona iny amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy nitsipony ity tonga eo amina sahana lehilahy anankiray atao hoe Boazy mpanan-karem-be milionnaire mbola tsy miliardera angamba tamin'izany fa milionnaire satria ry Abrahama sy ry Solomona sy ry Isaka sy ry Jakoba de nanana noho izany fa tia ho manana be i Boazy i Boazy tsara fanahy be izy rehefa tonga izy tsy mba manambany mpanampy zany indro Boazy tonga avy tany Betlehema de niteny tamin'ny mpijinja hoe Jehovah eo aminareo de kosa ireo hitahanao anetsy ao fampitsodrano mba manana mpanampy ianao atrano azantemanao raha fozatsarotiny mpanampinao tiavo tsofirano etom-bavaka alleloia tsofirano Jehovah eo aminareo alleloia tsy le patanao tonga de masika be le tsy azo atao iny fa tena olona mivavaka matahotra n'Andriamanitra de hoy Boazy tamin'ny zatoviny zay nitandrina mpijinja ka i Boazy rehefa tonga teo de ohatry nahita izy nahita olona tsy fahitany ary tsy vitan'ny olona tsy fahitany fa nisy zavatra atao ambadimbadika tao
hitanao irota de malaza fa vehivavy tena tsara tarehy. Miakatra finaly la Estera sy Rota sy ry Rebeka tsara tarehy daholo, ry Maria reny Jesosy tsara tarehy be daholo ngeravandreo vadiny Jakoba vadiny Davida tsara tarehy daholo. Miakatra finaly daholo zany reo raha raikitra ny concours. Sara vadiny Abrahama tsara tarehy daholo reo. De ino misika tenako teo de zao zavatra nitranga boazy zany hoe botonga de hitany daholo ihany olo la fiatanana eo nareo fa masy nefa le mangalatra kely izako io tareo le satria Rota tsara tarehy miondrika ao izy mitsipona eo fa tsy nahasarona ny fahatsara tarehany. Rahely tsara tarehy saika tsara tarehy be daholo reo tsisy olona ratsy tarehy tao amin'ny tanànak'Israely reo olona vadin'olona malaza reo tsara tarehy be daholo. De zanaky Joba koa tena tsara tarehy, zanaky Joba tena tsara tarehy, zanaky Davida Tamara le vao nitenentsika tamin'ny any tsara tarehy. De tonga de nisy ery hafahafa tonga zany taizo izy boazy azafady anareo izy izy fantatrareo fa nisy zavatra tao tena mala zatovo ka anteny hoe sasavavy Moabita izay niverina nomba no miavy tany amin'ny tany Moaby tonga de fantatry ny olona ary le action nataony i Rota tsy hoe nitantaraina be nankalazainy fa nalaza ho azy tsy izy tena zange izy laseho hoe zange tena taoko ao moa fa tsy zavy de amela misy olona matsotra fa manao zavatra kely diany te ataoko fantatry ny olona rehetra tena tsy zany fa niparitaka ho azy. De tenen'le mpanampy misy mpanampy miditra be amin'ny fiainan'ny olona koa tao de nitantarainy an'ny boazana izy fa nahatsara zavatra nefa tsara ihany zany ny fiainanao misy miditra amin'ny fiainan'ny olona aza miditra amin'ny fiainan'ny olona ozy le saromavy reny fa tsara ihany misy miditra amin'ny fiainanao. De tratra ny coup de foudre mihitsy ny boazy de zao de nitantaraina teo io sady aika tsy tsara tarehy fotsiny fa tsara fanahy fo me Joaba raraka ny rarakiviny zany de le adiny kely reny masy de vao mijery Rota de tsy mijery kely foana sady tsara tarehy be no ohatrana isy mampionina de zao fo nahitan'izay tsy Rota ny nangataka fa Rota manao ny asany isan'andro mitsipona fa tonga tena ninona tonga de hitan'ny boazy ianao io halleloia hitan'Andriamanitra ianao fantatr'Andriamanitra ny zavatra ataony de nataon'Andriamanitra ny fanojo tamin'ny boaza i Rota tonga de nahita fity teo ny ihany de fa zao masiny ianao aoka hitsipona zao zany ny fangatahanao aoka hitsipona rina mpijinjanena ny amboary de tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny kely foana ny toerany tao an-trano hitranao zany na ny fisasaran'ny Rota fotoana fohy ihany izy mipetraka any an-trano fa amin'ny fotoana betsaka ohatra ohatra marina teny anava fotoany ihany ohatra raha mitsika am'zay zao zany ohatra ny miasa izy zany mialo an-trano izy amin'ny 9 maraina de mody misakafo izy amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 de miverina indray izy de mody izy amin'ny 7 alina de misakafo de matory kely ihany fotoana iainany ao an-trano fa eny amin'ny sa mitsipona ny tena kapitany fisasarana nge zany ravany na alahelo boa zany ankizy vavy kely tsara tarehy kely io ve de zany toy boaza tamin'ny Rota tsy mandreva ianao anaka
mandeha manomboka am'zay zany le mandeha am'izay netsika am'izay zokiboazy izy koa tsy ela tsy mandreva ianao anaka aza mandeha mitsipona tambary hafa na miala eto ianao fa mitoery eto andrilan'ny zatovavy nanomboka mifikse boazy am'izay mariny azy aza mitsipona ny an-tanin'olo hafa-tsony eo mitsanony eo any zany de le adiny kely zany eno aza mandeha ny an-tanin'olo antsony azondry zany ok hitanao le manomboka efa misy efa manomboka adiny kely ny fijery efa manomboka tsy fijerin'olona mpanampy tsy ohatry ny somary efa manomboka misy moatry ny fijery tsy de fijery tena izy mety mipipika maso tsy fantatra ntsony ike ohatry zany aza mandeha miala eto ntsony ianao mitoerana ilan'ny zatovavy andipasivy aoka ny masonao amy tambary zay jinjany ka manaravy eo ariny ianao tsy efa nididiko fa zatovy tsy haninona anao ara mangeta ety ianao makanesy eroa amy sinery misotro hoe feko amy chez toi tonga de serto hafa tonga de makava tsisy olana aky zany azondry tsy manina rehefa mangatita de mangalava efa ato an-trano nareo fa ino ary mampiavafa anareo fa aza zany nanomboka vo amin'io midobodoboka kely ary boazy efa manomboka miovatra amy fiteny sa hoana maso tadiny inona manomboka afafy de efa nidodiko tonga de nomeboaiko daony iny zao raha vo i vehivavy io any vraiment aza ataonao inona io fixentsika io alleloia izy boazy de tsy efa nidodiko fa raha mangeta eto ianao de makanesy eroa am'siny de misotro amin'ny atsakany zatovy de niondrika sy nekoaka tamy tany rota ka nanao hoe ahoana mba hitako fitety masonao sy nitsovanao nefa vahiny rota amin'io mbola madio fo be mbola ndray ohatry hoe devomenany tena misaotra re tompoko tena tsy napoziko mihitsy re tompoko za hita fa tena ahoana re tompoko nahitako fitety fa de misaotra re tompoko mankasitraka indrindra ohatry ny hitako eto zava iboazany tena saza mifanao tompoka zany sy tompotompoko ahoana koa ary tsy hoe boazy tsy hoe boazy fotsiny tsy mandinina zany nare koa de mifanao tompoko rehefa nalavitra be izy aza manao an'izany fa aza atao tompoko zany afa aza atao monsieur atao hoe boazy fotsiny na tsy ny hoe boary tsy manina na iazana iza ainareo ihany rehefa le mba mambomboatra resaka de niondrika ny akoaka tamy tany reto tena maro boazaka nanao taminy hoe efa reko tsara ange zay rehetra nataonao taminy rafozavavinao hatry nefa tesany vadinao sy ny nafizay efa fantany hatramy dossier efa maty vady ianao sady ianao tena tsara toetra be kosa aloha ianao tena nafinahitana manomboka efa reko tsara zay rehetra nataonao taminy nafizay vadinao sy ny nafoizanao ndrainao sy ny renao mba amin'ny tany nateranao ka resanao ty amy tany fina zay tsy fantatrao andiny fa rombe folo amaly nataonao ane Jehovah ka omeny Jehovah Andriamanitra nisy lehivahy lehibe tokoa any ianao satria avy alika eo ambanin'ny elany ianao de hoy izy aoka hita fiteo masonao tompoko lahy efa nampifaly ahy ianao rehefa niteny mora tamy zatovinao na de tahaka ny anak'iray tamy zatovivavinao azy tanao tsapany irota fa manao teny mora zany misonana ianao tsy tanao ozy izy le zatovivavy zany maty mpanampy tsy mitovy mihitsy ny firesaky boaza tamin'ny zatovivavy zany hoe mpanampy teto io tsy maintsy miteny fiadanana tompo aminareo fa zao tsopony tsara reto le anina fa aza atao an'izao fa maninona no banany kosa izy tsara fanahy fa tsy mitovy fomba fiteniny fa tamin'ny rota tanao zany tena ekeko tena tsara tena manomboka mrolière kely boazy tsara tena tsara ny zavatra nataonao tamin'ny henoko daholo hoe henoko daholo tena henoko tena touché za tena mariny tena mafinaritra be anao tena tsaratsara to izy fa manomboka le kapokapohana kely ny tsy mitovy mifiteny nanao teny malebaka ndray tena mafinaritra tena nitso manao fiteny malebaka niteny mora tamy zato ary tsapany iza moa tsapany rota nanomboka teo nanao teny malefaka iboazy reny zavatra rehetrarehetra reny ry ava lalana
makany amin'ny famalipity. Ho ny ten'Andriamanitra ny fisasarana rehetra de misy valiny avokoa. Zao nge ravany. Andriamanitra teto nanomboka nanokatra lalana, namaritra lalana, nanokatra lalana ho an'ny Lota. Efa nitsikin-giarainy, efa nisokatra ny fony-giarainy, nisokatra ny tanan'ny giarainy, manomboka misy zavatra. Alleloia. Ary efa tonga fitaom-pisakafoanana de io Boazy taminy. Avy mba invité kely ianao da tsy anao mba miara misakafo kely tsika. Tsy da mba sakafo kely mba invité kely ianao. Makanisa tika minana mofo de atsoboy amin'ny vinaingitra ny somby mofonao. De miperaka teo anilany mpijidy izy ary nankalandra lehilahy lango izy ka ninana de voky ary ny sisa tsy laniny azy. Hitanao? Lango zany a ohatriny hoe voatango, zavatra ohatriny hoe atao dessert. Ohatriny hoe lango zany a ny olona mihinana sakafo a, ny olona manan-karena, ohatra atsika zao. Tsika moa zany mpanan-karena sa mahatra e. Atsika zao misy fotoana mihinana dessert, ny olona sahirana mety tsy mihinana an'izany, tsy mihinana fruits et légumes isan'andro zany e. Fa mety hoe sakafo tapakibo. Fa eto a de nanomboka ninana ny fihinanam-panjaka i Rota. Alleloia. Nanomboka ninana ny fihinanam-panjaka i Rota. Avy makanaiza ty de minana mofo ary atsoboy ao amin'ny vinaingitra ny sombofonao zany. Teo daholo na jus na entrée na dessert. Tonga de nasena nanao tahaka ny fanaon'ny Boazy, tonga de tsy nasena ny hafahafa. Mba resaka tsika de masy teo le servina tsara. Ary raha nitsangana ny tsipony izy de nodidiny Boazy ny ankizilahany hoe aoka izy itsipony na de anelan'ny amboara azy ka aza maninona azy ary asio latsa-datsaka avy amin'ny amboara ka avy aloha reny itsipona fahazarana. Hitanao nanomboka nahita fity ary nanomboka nomem-potsiny. Eretinao zany hoe nanao combine kely zany Boazy tamin'ny mpanampiny hoe zao rehefa le hitanao mandeha izy de izy tsy tiany hoe direct be le izy de zao zavatra nataony apprécier le mpanampy izy mantsy le izy zany ny lalànan'ny olona rehefa mitsipona de tsy mahazo mandeha nerereran'le amboara fa ty amin'ny sisiny tambary. Fa teto nanomboka ny teneny izy afaka mamaky am'izay lalana rehetra lehany ary indrindrindrindra mody mitondra zany le hitanao mody mitondra zany le mpanampy de asiana latsaka mihitsy. Mody asiana latsaka mihitsy mba aniny mba ahafahany Rota manangona be dia be tsy misahirana intsony zany Rota fa na Rota raka ary ohatriny manomboka tsy reraka ve ty olo dito latsaka ho azy fotsiny sa manomboka mitapaka lalan-drà de tsy misy tsy mahatazona tsara intsony ny tanana. Latsaka betsaka ny latsaka ny tena marina efa avy any amin'ny Boazy io. Efa sary fotsiny sisy aneo mitsipony ianao fa ny tena marina efa mahazo mihoatra no mitsipony ianao. Zany nge raha ny tahin'Andriamanitra fiainantsika ianao io rehefa tahin'Andriamanitra mody miasa sisy ianao fa mody mitsipona sisy ianao fa ny vokatra raisinao be dia be mihoatra no mitsipona rehetrarehetra. Za tena tetenanao mihitsy fa amin'io fivadikan'io raha misy olona eto mbola fatoran'ny fahantrana reny olona tsy mety mahatsangana hoe miasa ty andafy ianao fa tsy hitanao mihitsy hoe fa inona ary mba vola voaniko tsisy ninona reny olona reny miaina anaty fahantrana ianao sasatry ny sahirana dokavy ianao fadianina fa ho tsofina rano ianao de ho tahaka an'izany nahazo any Rota zany mody miasa fa ny vokatra betsaka. Fa ny fanohatra am'izany mantsy miasa mafy fa mody misy vokatra kely tsy hita hoe atao inona. Eto mahafantatra olona tsy ho teneniko ny anarany fa higagana ho ny fitahin'Andriamanitra n'izany olona zany. Tena higagana ry havanao malala. Za moa zay mivady tena gaga sy variana mahita ny fitahin'Andriamanitra n'izany olona zany. Eto izy miaraka amintsika androany amin'izao fotoana izao. Mahafantatra ny tena n'izany olona zany. Zao foana teneniko anazy mody miasa ianao mody ohatriny hoe miasa fotsiny fa ny vokatra de io ny olona tahin'Andriamanitra ohatrany mody mitsipona fa ny vokatra tahaka ny manangona tena izy ihany. Halleloia. Nanaovana combine azange teteny aminao fa Andriamanitra ke manao combine amin'ny anjely mitondra fitahina ho anao io misy Andriamanitra hitanao misy io razana tsotaony io io misy fito io Côte d'Ivoire io Bertsaba io Rodine Mario
iandrina sy zay io zay anarana rehetra hitako zao ataovy vita be ny latsaka aza aro fotsiny izy otriny hoe mody mihaja fa ataovy tahina mihoatra hoa ianao topoy amin'ny fona rehetra andriamanitra fa ho tahin'andriamanitra mihoatra ianao misy olona miara-miasa aminao mitovy asa aminao mitovy zavatra atao aminao mety mbola tokony hanatombony ianao ary fa ianao rehefa tahin'andriamanitra dia ny fitahin'andriamanitra mampanankarena ary havana malala tsanina azo dia nitsipona tena tsara izy mara-parivan'ny andro dia nively zay voatsipony ka nisy vareo dia atokony ray efa dia nentina zany nahazo vokatra be amin'izay ka nakanatanana izy aritany rafozany vavy zay efa nitsipony ary navoakany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafoanany ka nomeny rafozany nitondra sase tareo rehefa makany iavoloany ny olona manankareny reny minisitra sy tsy fantatra avy reny dia mahavariana sady mamena fa mitondra sase dia atao any ny loka ka teto mbola nanao fomba ny olona tany amin'ny rapam-panjakana ihany aloha irota mitondra sase izy dia le tsy lany hitanao le tary amin'le ninana be izy le hoe ninana dia voky nisy sisa tsy laniny aza le ninana lango dia ninana vary dia ninana loka dia izy io nitondrany jerenao amin'izany ny fitiavany anony entina navoaka n'ilay sase kely anisany zavatra mampiavaka amin'ny any ambanivohitra rehefa misakafo ka rehefa mba misy vary be menaka reny hena be reny dia tsy hohaniny eo ny anazy sady miresaka aminao izy efa mitondra arona ry zareo ataony ambany eo dia ahoana rato dia rehefa ny any le hena be dia maka hena hafa ndray dia ahoana reo dia izy mbola mampiresaka zay ahoana ry dadandry ahoana ry zareo rehefa ny any gaga nahitan'izany izy mbola tsy nahitan'izany ny any ambanivohitra efa misy arona zay entiny dia ohatry ny ampofopofony zay izy dia aza mba enina ny loaka fa nivongakena rehetra eo gaga ianao resadreo fa tsy hitanao tsony izy mivongakena rehetra amin'ray latabatra misy zany ka tetonao dia nanao ohatr' zay koa ny azonay zay tsy laniny dia nentiny tanaty sase nentiny tamin'ro nomy dia navoaka n'le sisa tsy laniny tamin'ny sakafana dia nomeny rafozany dia hoe rafozany taminy taizany itsipinanao androandry satria ngeda be le vokatra dia ozy izy ho tahinana zay nitsinjo anao tonga dia hitanao ny afaka rehefa tonga teo miboaza isan'andro mitondra ihany nao mihinana ihany fa tamin'ity tonga dia ny afaka hitanao ravana na rehefa tahin'andriamanitra misy sahirana ianao an'andriamanitra misy asara ianao an'andriamanitra fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hita mivaingana amin'izay manomboka hita mivaingana amin'izay alleloia dia nambarana tamin'ny rafozany vavy zay fantsipona dia izy boazy nanarana lehilahy zay tompony tanymbarany tsipona aroinao tamin'ny viratovavy ho tahiny jehova ane izay tsy nitsahatra anao soa tamin'ny velona sy ny maty ary koa honao tamany avatsika akaiky zany lehilahy zany ka isan'ny manavitra antsika izy teo vao ny teneny ka inga avatsika zany hoe avan'izy avandry nomy fa tsy avandrota fa efa nataonao mpiavana moa izy sy rota zany hoe avandry nomy akaiky teo zany hay fe zanaka zareo any andrefa tanàna ihany ke iny e tsy lavitra antsika ngereny e dia io rota efa moabita izao koa nataony tamiko mitoera tsara eo amin'ny zatovika ianao mandrafatavitra tarainy rota zany lay zavatra nitranga dia kandoto izy mianaka dia sonkeny tenena to izy ndao tena latsapity andriky iny tena marina raha fahitako an'izany itany le resa be vavy e dia hono ary nomy dia izy nke ohatry nanana fijery hafa ohatry ny fomba ny fe zany tsy fomba n'izany fa tena raraka amindrinykia tara ohatry zany rareo vehivavy efa fotoana dia miresaka ohatrany na zay lehilahy koa ary vora tsara ny fihetsiny dia ohatry naseny niditra ty tsy dia naseny ninana any dia ahoana dia raka numero andry ena reny compte Facebook dia fa nao demandali ie dia manao j'adore ny anina na sarinao tsisy dia publication tsisy dikany an'ny rota atao nday dia j'adore ny amboaza j'adore be da be amin'izay me resy kia resy amindriny tena za tena mino an'izany ohatrany ke resa behivavy tamin'ny rota tsisy afa-tsy resaka boaza dia ahoana tsara aloha ny fihetsiny e zalonao ohatry ny tsira iny ve dia ho tia ana izy ary ohatry ny lehilahy mihaja be tena na fotsiny fomba fijery fa tonga dia haiko reny izy loatra mijery dia ohatry ny iria lavilavitra izy misy fotoana mbola mijerina dia tratrako ty reso a aiko raha nyresa behivavy ohatry zany ke teo nomiko efa manana traikefa ny zavatra mahafinaritra dia zao lavy tantara io fa ny zavatra tena mahafinaritra ny tsara ny fifandraisana ny nandroso lalina ny nahazo toerana
ny tsara ny nina moa zany ny zavatra natao any irota nefa rany any amin'ny rota toko faefatra 13 mamario amin'ny baibolinao inona ny nefa ran'le mpitsindroka inona ny nefa ran'le mpitsindroka nefa ran'le mpitsindroka nandeha ny tantara taraiky tamin'ny nga lehibe nahita fa tena sady tsara fanahy izy ny tsara tare ny tsara toetra 13 amin'ny rota toko efatra ary boaza dia napakatra ny rota ka nanambady azy ary Jehovah nampanana anak'azy ka niteraka zazalahy izy jackpot azo ny totona niainga tamina fitsindroana tamina fisasarana lehibe ao ny ten'Andriamanitra ny amin'ilay obolina vakindrana vahafianarako teo manao hoe ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa ary fatorana Jehovah dia fiarovana matoky ary ny zazany azo fialofana riavana raha ao amin'Andriamanitra ianao raha ao amin'Andriamanitra ianao no misasatra asakivy ianao ny olona misasatra ny ivelany ary riavana malala mahazo valiny fisasarana fa ny olona misasatra ao amin'Andriamanitra dia mahazo valim-pitingezabe ary ny olona misasatra ao amin'Andriamanitra sady mahazo fiarovana matoky mahazo fialofana no tahina ary valingezabe mihitsy ny teto halleloia zany dia tena aminao androany mitomboka aminareo groupe izay maharesy ireo mety vavaka fanomboana no nataonao androany mety vavaka firenena no ataonao rehefa avy eo ary ngeza indrindra amin'izany dia mety ny toriteny ianao dia za mampahiry anareo eto tsisy vola raisina zay vady tsy manakarama anareo dia eny fa dia omena firy reo zany anabavy-fianarako fa dia vita soamantsara ny toriteny tsy misy an'izany eto satria raha zay ny anao anareo an'izany dia maty antoko nareo satria misy fotoana zay mety tsy manina dia anarako tanaovana carnet kely fa dia 5 € mifona tamin'ilay toritenynao teo dia fa ianareo ireo misasatra ao an'Andriamanitra nareo za averiko foana fa tsy mora ny manao toriteny ireny tsy mora io manao ivenao rehefa mora moa reo ankizy renge misy mbola mangovotra kereo manao vavaka fanomboany na miala enatra anareo eto ke manao vavaka firenena tsy mora nge reny sao dia ivenao hoe zany koa dia tsy vita manaova renao rapiso dia hitakeo ary le toriteny misy amin'ireo ankizy ireo mamerina intelo vao mety nene mbola tsy zakory ary mitsara an'izy fa izy ihany dia efa mazana naveriko le izy pastera ohatry nisy tsy netevana izy netiko nge fa misy amin'ireo mamanao toriteny misy aminareo misy fianjazaketa taitra le zaza ary raha tsy taitra koa le zaza 20 minitra ny toriteny taitra le zaza dia lasa 20 minitra tsy mora misy aminareo menimenina nge ny vadinareo fa zany ny fiainatokantrano iny nataonao miokonokona ao anaty tanondronodrika mandondoalika mirahira mandindia orery misy aminareo nge tena ny vadinareo tsy nareo hoe adaly mandindia ireo nareo nefitsika manao zoma nge io fa tsy hoe miteran'Andriamanitra fisasarana dolo nge reny riavana malala fa za koa dia ampairinareo halleloia misy valiny avokoa reny misy mpanompon'Andriamanitra zay anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena malaza indrindra mbola tsy maty izy amin'izao fotoana izao États-Unis ao raha nisy ny hoe nanao KFC sy ny sisa reny ny etombohany fa misy mpanompon'Andriamanitra zay teneniko anao ny etomboha zany nanao asan'Andriamanitra izy dia tsy manam-bola mihitsy izy mivady tsy mahafaka manofa trano dia mahafantarao zareo taony miditra amin'ireny fiangonana izy dia manao hoe manao asan'Andriamanitra dia mbola tsy afaka mitoriteny sy sisa dia manao mamafa mikarakara le fiangonana dia mipetraka ao amin'ny sous-sol-ny fiangonana izy mivady tamin'izany tanao dia nanomboka niakatra dia zany ny fiainana dia manao asaasa kely izy dia vao mahazo vola dia entina tamin'izany vao nanomboka nalaza mitoriteny amin'ny radio tany États-Unis fela be zany dia ny vola kely asiny dia atao inona dia mikontaktera tao mba ty toriteny ty ve mba afaka rehefa ao dia mandovo vola fa zany lehilahy zany amin'izao fotoana izao voaingana mihitsy ny valeuran'ny volan'anany 1 million 500 $1 million
$500,000 akoatra ny trano be sy ny tomobile be, manana chaîne télé, manana orchestre complet, fiangonana, manana vao nanomboka nisy ny fitoriana teny tamin'ny télé tamin'izany dia anisany na nango-bola ny asa mafy izy anafahana manao toriteny anankiray amin'ny télé teo ny nanomboka nafantaran'ny olona anazy. Iretinao fa amin'izany taona 1976 teraka tamin'izany izy efa mpitori-teny maneran-tany hita amin'ny télé dia mijery azy amin'ny télé daholo ny olona. Mbola velona izy amin'izao fotoana izao. Fa ny sasatra izany olona izany, fa ny sasatra tao amin'Andriamanitra, fa amin'izao fotoana izao. Izao fotoana izao. Ampahirezy da hoe raha bafelana-koa tamin'ilay 5 €. Ka zay ny anananaiko, inona? Zay tokony ampahirezinareo, mahireza pastera fa za ve mba hanananareo. Fa zany olona zany a, ny sasatra ao an'Andriamanitra, zany ny efarany. Ary zany tsy hoe vola tsy hoe manao pacte amin'ny Satana dia misy mantsy hoe pastera tena économie manao pacte amin'ny devoly. Ataony devoly. Fa ny azy a, zay ny ananany. Zay ny hitahin'Andriamanitra azy. Ny ainga taminy tsy misy mpanompon'Andriamanitra fantatray taloha, zany mpanompon'Andriamanitra zany a, tamin'ny asan'Andriamanitra, mandeha tongotra foana zany rehefa dia misy fotoana izy rovotra hatramin'ny kirarony, rovotra hatramin'ny kiraro a. Malagasy teto resahako ity, rovotra ny kirarony dia misy mpiara-mivavaka ilay ampahirezany ireny manome azy kiraro dia boatim-behivavy ilay misy talon kely ireny koa mbola nomeny pastera fa dia tena mampiray fa dia hoe mba enamaso tamin'olona dia nanaovana koa dia lazain'olona sarim-bavy ianao zany fisasarana kely zany pastera nefa tao sarim-bavy boaty le botinina kely vehivavy ireny nomeny ilay vehivavy zany nalailo azy hoe rovotra ilay kiraro pastera ty mba hanaovana dia izy koa zany sady matika ianao tena lepino mba mameva dia hiteny ve zany dia eny izy zara mba tsy nandalo tena tanarena ka nanontany ilay aminay koa nganareo fa izy pataloha tena ino moa tsy boaty tena le misy talon kely matevim-behivavy ireny nomen'ilay olona koa mba tsy meritra. Amin'izao fotoana izao izy tahiny tompo izy. Halleloja. Fisasarana misy valiny. Ataovy ihany aloha. Halleloja. Misy mpanompon'Andriamanitra ngeza be ao Madagasikara nentim-boan'izany a pino. Dia tsy dia misy ale dia manisanisaka ino ty manisanisaka latabatra le bon ireny rehefa manao fandarana dia mamafa trano dia manadio toalette ny fiangonana. Fa pastera ngeza be zany amin'izao fotoana izao. Satria manino? Satria ny sasatra misy fisasarana tao. Ny fisasarana rehetra hono ten'Andriamanitra dia misy valiny avokoa fa izy ny sasatra tsy tamin'inona koa fa ny sasatra tamin'ny asan'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra zany. Za mampianao androany manaova misasara ianao an'Andriamanitra. Zay ke raha teneniko anao mba hijoro vavim-belona kely koa. Na dia tsy dia tena hoe manana zavatra hoe ngeza be ary ny tena. Fa ny anay ty asan'Andriamanitra ty hitanao ty zavatra ataontsika ty ngeza be aminay mivady izy ty. Nareo mieritreritra raha mety androany nareo vandady mba manao live kely tsy live kely io tena omponay io. Zay teneniko anao fantataraiko anareo fa sakrifisina mivady zao asan'Andriamanitra eto zao. Eto Rastapona tavoranokatra nyty fandarana ity janvier 2018. Tsy niasa nanomboka ny sokatra io akiradio io tsy apaka niasa ntsony satria maninona? Satria tsy araka mandefa ny radio manao toriteny mandefa inona moa ny rehefa anatin'ny radio tamin'izany nge rehefa nanomboka ny radio antsika io dia nangonina daholo ilay toriteniko kely tadinareo misy toriteniko kely reny taloha reny aloha ny angonina mara-panaovana ny vaovao alefa dia amin'izay satria alefa ilay toriteny fa tena tonga dia najanona ny asa najanona ny asa gaga ho an'ny olona gaga ny fianakaviana fa maninona reo tsy fa maninona na fenina mihitsy ary tamin'izany hoe tsy miasa satria gamba lozy ny ilay tena nareo tefa tena lefa fa zay tsy lasa dala fa misy fisasara anao atao eretinao zany hoe misy fotoana tamin'izany tsika nanao toriteny tany amin'ny radio bitsika izy nareo na inona tadidy an'izany izy anefa teto izy nahitana ny toriteny tany amin'ny radio bitsika eto Frantsa izay miaraba ny ekipa ny radio bitsika raha misy mahitana eto fa teneniko anao fa misy fotoana zay efa mandeha makany tamin'izany dia ny toriteny mandritra ndray vonona tonga dia atao enregistrement eo aminazy eo anaty studio fa tena teneniko anao fa ndray andro nampidirina garazy ny tomobilako mbola dia tsy vita ara-potoana tsisy tomobile
za ny amin'ny 77 mipetraka zay any amin'ny mo fa ny misy ny radio bitsika izy moa tsy marala an'izany fa zao fatana zany any amin'ny 91 zany akaiky ny rianabavy Rakoto am'izao zany de tretinao vita ny toriteny reny vita toriteny mandritra ny ray volana isaky ny herinandro vita miala any ahako andro amin'ny 9 alina eo na amin'ny 7 alina mandeha transport miala any amin'ny 91 anatina atsika mamiry firy za tsy nitondra tomobile fa mandeha transport amin'ny ray sasa-maraina tonga ny an-tranonay nefa mbola ifohy asa ny ampitso zany isan'ny natonga nanapa-kevitra anao tsy miasa aloha fa tena maty fa lehibe tao am-poly iny ny asan'Andriamanitra marina fa tsy ohatran'ireo olona rehetrarehetra hoe tany anaty garage de fa zay koa tsy zay ny tanjonay anana inona be fa ny zavatra tanjonay de ohatran'ny hoe zavatra hitranga amin'ny sabata ho avy io misy olona anankitelo eto amintsika eto atao batisa halleloia raha te hanatrika zany ianao afaka miteny amiko ianao de miditra anaty Zoom miaraka aminay de mba hanatrika an'izany batisa zany ianao zany ny tanjonay misy olona ho vita be zao mahita anareo 3:50 vokatra ngero revany mahita anareo tafajanoneo Rico Daleoni ry Andrenia Suzelle ry Mama Valentina Rolia Nisy Robert Savary Soameva ry Erika Zianarita kato akoatranareo le voatovy hery raha zanatsotoany asin'ny karazany reo Rodine Marie sy soa izavy reo vokatra ngero nareo ry avany ary fifalinana mba tena fisasanetra misy vokany avokoa de nareo reo vokatra be mihitsy tadidiko lay andro nandritran'ny sadidiko mampionina herinandro na ohatr' zany de zao zavatra nitranga tapaka ny radio atsika tamin'izany tapaka le web radio zany tsy nandeha le web radio nefa zay tena malahelo be aloha tsy mandeha ve le radio de zao ny nataonay tamin'izany ho anareo izay natadidy tany amin'ny tamin'ny volana juin 2019 tany juin ka mba mampionina iny de nisy zavatra ohatr' zao tsisy connexion tsika tamin'izay mifindra trano zay de tapaka koa niaraka tamin'izay ny web de ny zavatra azo natao le radio io ihany fa atao live amin'ny Facebook zany hoe izy zao nareo mandeha zao nareo raha mihaino radio de mandeha ny radio tsy mahefo inin nareo fa mandeha ny radio fa tamin'izany rehefa atao amin'ny Facebook tsy maintsy asiana haut-parleur mandeha be mihitsy io ordinateur de iny ny apasy amin'ny Facebook de nisy live tamin'izany Aki radio mandeha hoe Aki radio en live mba fantatrareo moa zavatra ambadika reny zavatra inonareo reny isaky ny adiny 4 tsy maintsy renouveler ny live ary tsy maintsy alefa mafy be ina zavatra ataoko ataonay lasa any amin'ny efitrano any ambony idina ry tsy maintsy alefa mafy be de eo miaritra parain'ny andro satria efa tapitra ny adiny 4 sady tsy maintsy alefa mafy izy de tsy maintsy idina tsara ny trano mba tsy hanelingelina ny ankizy matory sy ny sisa dina zavatra ataoko eo de eo any natory eo akaiky ny radio eo de asiko reva isaky ny adiny 4 latsaka 5 afahako maninona afahako manavao an'ilay izy satria maninona satria tsy tiako tapaka ny zavatra inonareo any fantatra fa misy olona any ambadimbadika any ny aty alina ny any maraina fantatry fa ny ambadimbadika any misy olona mila mielo fampahirezana fa anahia tamin'izany maraina amin'ny eo de eo matory akaiky maneno revay de tetra de avoziko de eo ndray mihaino sady ina moa de torimaso hitanao amin'izany maneno be le radio fa ny zava-dehibe aminay mba ahitanareo ahenonareo any tsy haiko olona firy ny eno zay tsy miraraha an'izany mety misy olona ray fotsiny ny eno any fa ny zavatra fantatray ny fanahin'olona anankiray ry havana malala de tsy voavidy vola ary zay tsy nitarena tamin'izany ary tsy niraisy ny zavatra mampijaly zany fa ny zavatra fantatray de zao ny fisasaranao amin'Andriamanitra tsy maintsy misy vokany avokoa tretinao zany hoe za am'izany mandeha makary tamin'izany tsika manao mitory any amin'ny radio télé anay Canada mitory tsika tany Madagasikara misy télé sy radio novantsika tory teny zany tamin'izany nareo mbola tsy teo daholo tamin'izany fa mitory teny amin'ny télé any Madagasikara tsika mitory teny amina radio any Madagasikara reny rehetra tsy maintsy anaovana tory teny alefany daholo ampahafantarana zany hoe andramoka iza ao halleloia radio taty andafy télé any Canada anaovana an'izany rehetra zany zay mivady tamin'izany mifanenao an-trano ohatry vitako ohatry tsy mifakady neny ahoana neny neny maka mpianatra izy
za manao toriteny izy ndray manao toriteny sy mandahatra hira sy mitelesarge hira za ndray mandeha fiainana mivady tam'izany tena eniko hoe izy nafinaritra satria fantatra fa tsy olombelona nanaovana an'izany zany korotse hitalenana aminao fa tena tenenay anao fa tena fifaliana ho anay nanao an'izany ary hatram'izao de lasa fiainana zay rehefa tsisy fandarana io tena tenenay anareo malahelo anareo zay malahelo an'le fandarana zay vivimpianakabe de malahelo an'le fandarana nareo zao matory rehefa zay mbola tsy matory fa fifaliana anay mbola mboatra ny zavatra hoenonareo rapitso mba heno ihany le radio zany tiana tenenina am'zany mba heno ihany le http 2.2/3w.com mba zarazarao zarako amiro koa de mba zarao ankehitriny fantatrao zany hoe misy an'izany de mba zarao mba zarao atao miparitaka radio kely tsika inge io no web radio kely indrindra maneran-tany io tsara fantatrao zany io reny hoe ato an-tranonay zay mivady reny manao zay zavatra rehetra henonao de zay mivady daholo ny ao ambadiky reny hoe tsisy hoe fiangonana ianona manao an'izao ihany fa efa ao ny aki cuisine ry aina manao teninay na ry lovely manao fandarana kely eo daholo tsika efa avokoa zany aki fleur erika alleloia tsara be bouquet de fleur fa ny tiako tenenanao de zao ndao ianao ny anay zany efa ato anatinay fa misy amitsika tsy vonona isahirana ao an'Andriamanitra tsy vonona nanao ninninona ohatrany hoe kivokivy ohatrany hoe te ho vita ve zany io efa ataonao amin'ny fo vitanao foana io ao anatin'izany keraha fa anatin'izany asan'Andriamanitra zany tena nataonao fa ao adaolona fahafoizana fotoana fahafoizana vola izany anono io fa tranonao sy ny EDF anao raha ianao tsy asainao te amin'ny EDF raha safady raha misy EDF fa mba manao aty radio zay mba anona fa ianao rehefa misahirana ianao an'Andriamanitra misy valiny foana zany ary rehefa nazavatra an'Andriamanitra zay tsy mitotaly zany zay na ny aina na ny vola na ny saina alefa satria zao raha aminareo ireo misy tonga ny an-danitra tsy hoe raha fa nareo ireo ho an'ny an-danitra tsika ho an'ny an-danitra fa fitatana an-danitra fa ho hitanao zany valim-piti anay zany rehefa any ianao io koa tokony anina valim-piti azakivo misasatra ho an'Andriamanitra fa tsy maintsy ny fisasarana rehetra tsy maintsy misy valiny avokoa ary ianao io mendrika ho valian'Andriamanitra am'izany hotahin'Andriamanitra ny ianao mahireza irota nianga tamin'ny fitsimponana lasa vadiny toko tambary ianao io de olona tokony misaotra iama misaotra anareo fa mety misy commentaire nareo tsy voavaliko tao aloha tao fa misaotra anareo misaotra Bert Sava misaotra Soameva misaotra fahombiazana fitahina misaotra anareo tamin'ny commentaire anareo misaotra iama tsy very akory ny fikrezanareo misaotra misy vita misaotra razanatsoa misaotra anareo rehetrarehetra Erika Henriette Rasoa misaotra io Henriette Rasoa tamin'ny hôpitaly tamin'ny 15 septembre 2018 hono izy anisan'ny olona efa ilandrina naraka antsika teto Henriette Rasoa ka mbola eto hatramin'izao tamin'ny 15 septembre 2018 ianao nanomboka teto tamin'ireny zay mivady zany tena abakoaka kely daola ohatry zao zay tamin'izao tsy ampitoromaso zany efa manao toriteny amin'ny alina toriteny alefa rapitso amin'ny radio de riavana malava te atory de kosehana moa lasa misy sasana amin'ny rano ny tarehy satria te atory de tsy nandeha tamin'ny laoniny misy fotoana ary nanao an'ny akiradio iny efa tsy nalefa le tsomolo izy fa mamenatra fanotoriteny voalohany tamin'ny fanokafana ny akiradio natao mipoaka vitsy le anomboka toriteny vita de za ihany zany namboatra le studio kely tsika ny installation ny ordi rehetrarehetra micro de le varavarana mbola tsy voapetaka ny hidim-baravarana ampanaovana live zay mivady fa sady tsy ampitoromaso amin'io misy sariko zay anatin'le hitanao anatin'le clip izy amoty izay iny misy sariko manao malabary mangamanga zay andro amin'ny 4 maraina iny mbola tsy mahavita ny installation ny décoration ny studio atsika tamin'izany de tsy vita tsony nametaka le hidiny na anao live am'izay zay mivady ana moa zany ty radio akiradio ty ohatra iny niditra le zanake voainy varavarana ao anaty live anaty direct de tonga de niditra le zaza de fa inona moa fa de afa-baraka nefa renitan'Andriamanitra tompony tsy ny olona raha tokony jerentsika fa zavatra hitatsika de zao zavatra ataonao an'Andriamanitra tsisy verimaina akory zany reo te ampahirentsika rehetrarehetra azakivy ianao misasatra ao an'Andriamanitra ary teny mbola manana misaotra tojo
sotra toja dia mbola manana hery ianao a zao fotoana zao mihitsy mbola afaka misasatra ianao za io mbola matanjaka be mihitsy tsy azoko atao an'Andriamanitra ataoko zao za tsy andrana fitopolo de amin'ny fifaliana lehibe zany anefa otriny tia atolondray afa de ngamba tsisy mifantany zany efa eo amin'io fa za efa kizitiny efa reraka karaha iandrana fitopolo taona fangaro daholo lazaiko fa felina rakoto ny vavaka nefa sandolany mihira zao amin'ny matanjaka zao mbola afaka mbola hatramin'ny efatra maraintsika itoryteny eto na ifampahery eto na délivrance eto tsy olana zany fa ny amin'ny fantatro de zao ny fikelezako aina ny fisasarako amin'Andriamanitra misy valiny avokoa mahereza ianao ny fatoronan'i Jehovah fiarovana mahatoky ny zanany mahazo fiarovana mahereza ho tahin'Andriamanitra manomboka androandry mety adavy ianao za Andriamanitra za te hisairanao anao za te hisasatra ao anao alleloia afantatrao ankehitriny fa tsisy verimaindreny samy tahin'Andriamanitra misaotratsika ny anaratra ny otrany farany misaotra ny abafelana rakoto tao anatin'izay toriteny izay fa hitompitsika rehetrarehetra amen tsy ho verimaina alleloia tsy verimaina hoa alleloia Tentarete no tupo de arasako fona na de tsumamunti na zanyavi de mura matukianawa na tutsumeti avuku zairecha tau de mino famayanao na tampina vukuni larakare de mino famura misilana namsuka chawa na dentare de traze no tubo de anasako fona na de tsumamunti na zanyavi de mura matukianawa na tutsumeti avuku zairecha tau de mino famayanao na tampina vukuni larakare de mino famura misilana namsuka chawa tsy ho verimaina hoa tsy ho verimaina tombo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray androany ho tonga ny anjely hitondra varim-bavaka eo anjanany fifalinao ay yahita ny famonjenao tsy ho verimaina tombo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ray androany tonga ny anjely hitondra varim-bavaka eo anjanany fifalinao ay yahita ny famonjenao soatranareo amin'ny teny mamy akasitraka indrindra alleloia tahiny tompo koa anetsika tsirairay avy toirery faniliky ny olona mantra tsy misy pijery ao fa nitsapako lay tompo Andriamanitra mitsinjo sy mijery ay raha ny fijery ay to mahasa fa naiko de manakarena inoko fa ilay Andriamanitra indray androany ho tonga naratra tsy ho verimaina hoa tsy ho verimaina tombo ny rano masoko latsaka ny lohariko ny koka ny vavaka ny taraina taminao ndray androany tonga ny anjely hitondra varim-bavaka eo anjanany fifalinao ay yahita ny famonjenao tsy ho verimaina tombo
nahita ny famonjenao ndray andro any mitondra varimbavaka eo an-taniny fifaliao any nahita ny famonjenao fifaliao any nahita ny famonjenao. Alleluia. Lay andro andry, alleluia. Ary tsy maintsy ho avy zay ndray andro andry zay hitan'Andriamanitra io ry havana. Tsy niafina tamin'ny Boaza ry havana ny fisian-drota teo amin'ny toerana io. Tsy niafina tamin'ny Boaza ny fisian-drota tonga teo amin'izany toerana zany. Takany tsy mampiafina an'Andriamanitra ihany koa io zavatra zay ataonao io, io zavatra zay lalovanao io. Tsy miafina amin'Andriamanitra io. Hitan'Andriamanitra io fikelezanao ainy io. Hitan'Andriamanitra io fisasaranao io. Aza kivy. Ataovy foana. Ny olona mety tsy mahita an'io ary ny tena marina tsy ho ampahitan'Andriamanitra ny olona io. Fa Andriamanitra mahita an'io. Ary nahitan'ny olona io, aloha Andriamanitra mahita. Fa io zavatra ataonao io, io fisasarana ataonao io. Za mahita manokana anareo tsika rehetrarehetra mbola hiatrika ny asa rapitso. Mahavita miaro tory hatramin'ny firy. Fisasarana io ry havana malala. Nga heverinao fa zavatra kely ao anatren'Andriamanitra mahitanao mahafoy fandrina io ry havana, miaro tory mivavaka. Ary ianao amin'io tena mifantoka fa tsy hoe tsisy atao dia maketo. Hitan'Andriamanitra fa misy valiny avokoa. Fisasarana rehetra maika afany zavatra ataonao an'Andriamanitra. Mahirezy ianao za kivikivy manomboka androany dia mety atava mihitsy ianao zavatra hisasaranao an'Andriamanitra mba hahitanao valiny mety be ao arinao. Fa ty ravana fa misy apahany betsaka raisitsika eto tany. Ary za tena miteny anao ahitsoro vavolombelona aminao fa vokatra zany fotoana hoe tena nandavana asa, nandavana ny karama tsy nafahana ny asa zany. Fa za teny aminao fa mahavariana fa ohatra tsy mety lasa 4 000 avana. Fa dia ny fitahin'Andriamanitra dia miditra foana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Fa tena teneko anao zany. Ary mahatonga amin'ray are foana fa manakare-pahasoavana ny Andriamanitra. Fa ho jinjainao eto an-tany zany fa azadino hoe miary arena ho any an-danitra koa ianao. Ary manana ho jinjaina, manana ho andrasana, manana ho bataina ianao ao an-danitra ry havana mana. Ko mahireza aza kivikivy fa Andriamanitra mahita ary Andriamanitra mandray io Andriamanitra tompontsika io. Izy ny hamaly zay rehetra vitanao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitrakanao zay Tompo satria lehibe ny fitiavanao. Misotranao zay Tompo satria tena tsy takatry ny saina tokoa ny zavatra zay ataonao eo amin'ny fiainanay. Fa raha ohatra tokoa Andriamanitra izay mahafoy misasatra ho anao Andriamanitra. Dia satria izay Andriamanitra tena resy lahatra sady matoky fa ao an-danitra ao ianao Andriamanitra. Ao an-danitra ianao mahita anay. Mahita ary tsisy miafina aminao. Zao fikelezanay nataonay izao. Ary fantatro fa misy valiny avokoa reny. Ary misotranao sady indrindra ho an'ireto mpanomponao reto ihany koa izay tsy mitsahatra manao zavatra ho anao. Jereo reto mpanomponao eto amin'ny groupe izay maharesy Andriamanitra. Mifanampy aminay manatotosana izao fandarana maminay izao. Navavaka fanomboana, navavaka firenena, nanotoroteny. Hitanao reto Jehovah Andriamanitra, ianao ny hamaly. Anisy vokany. Jereo reto olona izay mahafoy zavatra maro, miaritra eto Jehovah Andriamanitra. Reo 700 menada miaraka aminay eto. Aza misy adinonao reto Jehovah Andriamanitra na dia ray aza. Fa valio valio be dia be ny zavatra izay vitany na fotoana izay mba laniny eto aminao eto. Miaritra ny torimaso, miaritra ny vavan'ny olona Jehovah Andriamanitra. Fa misy vokany avokoa ny fisasarana rehetra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Za matoky Andriamanitra fa niza olona mikely ianao anao dia tsofoko rano ny olona eto amin'izao fandarana izao.
mba tena azo mendrika am'izany mihoatra lavitra satria avy aminao Jehovahandriamanitra. Derany aja misaotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teny somafaly, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka Tompo, betsaka ny tsy voalazako teto, misy olona eto miatrika olana, mety misy olona eto marary, mety misy olona eto miatrika ady maro isan-karazany Jehovahandriamanitra, dia aza dinonao ny mijery azy ireo. Za mivavaka manokana ho an'ny tsirairay avy androany, mba tena hisy valomivavaka mifanahitra, mifanahaka amin'ny tsirairay avy. Voarain'ny tsirairay avy misaotra Jehovahandriamanitra, niderany aja nisaotra ho anao, dia vorosa Satana faritra ambranao tsy afaka hitsaingo raha dia litera ray tamin'izay nampafy teto ary tsy afaka nala intsony izany tenin'Andriamanitra izany any anatin'ireto olona reto. Raha niakatra ny finoan'ireto olona reto tsy azo ampidininy ny devoly intsony. Raha velona ny fanantenan'ireto olona reto tsy azo ny devoly finoana intsony. Ho voninahitra ny anaranao, misaotra Jesosy aho, misaotra fanahy masonao, misaotra ray eo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia atao mpandrotsika nabavitsika iama avy any Koety hivavaka ho an'ny fireneny. Tany tompo raha nabavy iama. Tany tompo pastera dia tany tompo tsika rehetra manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao dia mbola hiara hivavaka tsika amarana antsika ny fotoana. Misaotra anao zahay Jesosy malalo fa tanteraka teto ny sitrapona. Misaotra ny amin'ny fitondranao ny fotoananay rehetra teny tompo malalo satria izany rehetra izany dia tsy tamin'ny kerinay na tamin'ny fahalalànay fa noho ilay hery fanahy masina sarobidy izay nandrakotra ny connexion sy ny fitaovana rehetra nampiasaina teto dia mankasitraka indrindra tompo malalo ary misaotra ny amin'ny teny mamy izay nampitondraina amin'ny mpanomponao androany izay tena hoe ahafahanay mitombo finoananay ao an-trano, ahafahanay hifikitra aminao tompo malalo ary ahafahanay mbola tena hoe hanefi ny fonay mba tsy hiala aminao Jesosy malalo. Dia mankasitraka anao indrindra izay indrindra ny amin'ireto mosesinao izay nataonao fitaovana Jesosy malalo manana an'ireto olokelinao dia tena hoe vavaka aminao izay tompo malalo ny amin'izy ireo tena hoe tsy ho ataonao verimaina tompo malalo izao ezaka lehibe ataony izy mivady izao Jesosy namoronana izy ireo an'izao asanao izao tena hoe matoky izay entina eo anatrehanao tompo malalo satria tsy ho voavalinay izany rehetra izany tompo malalo na nifeny izy ireo mifananay fa tena hoe ianao ny Jesosy malalo ny amaly fity azy ireo tena ianao ny tsinjo lalana azy ireo mandrakariva ary tahira azy ireo mandrakariva dia eto koa izahay tsirairay avy ny azan'ny teninao masina izany androany tompo malalo dia matoky sy ninzay fa tena hoe any amponay tena hitombo finoananao an-trano hifikitra aminao an-trano ianay izay tsirairay avy ary tsisy disanjara tamin'izany teny nafafinao teto izany tompo malalo fa tena hoe hamovoa tsara tsisy hiala maina tena hoe hifikitra aminao an-trano. Koa ankehitriny tompo malalo dia misaotra anao ihany koa tamin'ny mivavaka amin'ny fanombohana ary misaotra anao tompo malalo ny amin'ny fotoananay rehetra androany ary ankehitriny izay vavaka amin'ny firenena Jesosy malalo tsy miafina aminao tompo izany firenena izany izay mbola ao anatiny fiainana ratsy tokoa tompo izany ny hevitra mampisaraka aminao dia ankehitriny tompo tena finahana eo anatrehanao izany firenena izany tompo malalo fonanay satria ianao rery ihany ny afaka hiantoroanay ilay fanahy masina sarobidy tompo malalo tena hoe rakofy tompo izany firenena izany mba ho afa-keloka tena hoe tsinjovo tompo ireo tsy manan-kialovana tsinjovo ireo manana ny aretina isan-karazany izany ny anjady amin'ny firenenay ny ady an-trano ny tsy fankazahoana ny fanompo-tsampy isan-karazany Jesosy malalo dia apetraka am-pelatananao izany firenena izany sasao amin'ilay rano sarobidy tompo indrindra ny fianakaviana tsirairay avy izay mbola mitoky amin'ny fiainana isan-karazany fiainan'izao tontolo izao tompo malalo satria efa ho andro farany izao dia kasiho izy ireny mba hiverina aminao tompo kasiho izy ireny tsy foana hivery tompo fa mba hanaraka ny diana ihany koa ka raha ho tonga ianao amin'ireo lanitra mba hiara hitsenanao izay tsirairay avy dia mankasitraka indrindra tompo malalo dia voninahitra tolotra ianao ka resaraka eto amin'izao fotoana izao tompo dia ny anjelinao masina itovo manodidina anay tsirairay avy atrika torimaso ao ireo efa mifoha tompo satria elanelan'ny lera izahay dia ny herinao masina ne andrakotra ny tontolo andron'izy ireny tsirairay avy dia apetraka am-pelatananao izany vavaka rehetra nasandratra teto izany betsaka ny tsy voalaza ny vavanay tompo nefa fantatro fa mahasoa anay dia anao ny natanteraka izany
araky ny alehibe indrindra fonao. Dia misaotra Jesosy malalo ny voninahitra dia atolotra eo anao mandrakizay. Aleluia. Amen. Alleloia. Soratsika an'Andriamanitra ranavavy Iama tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay. Dia misaotra anareo ihany koa nahatrany hatramin'ny farany falibiana araka tamin'izao tetika mba nandrahoana kely ny fotoanantsika tao anatin'iny sika tsy nety iny nefa nety somatsara ihany dia soratsika an'Andriamanitra lehibe zany. Dia raha mbola tsy tonga any amin'ny lanitra zao dia rapitso antsika dia efa eo netinao anatin'ny fitoranam-bavaka dia tongavandray ary rapitso. Ary ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra ary tsy tapitra foana raha miditra mihain'ny akiradio ianao ao amin'ny http://www.andramokaizao.com dia afaka mihaino ny onjapeo akiradio ianao mandeha andro aman'alina araka ny tenenina taminao teo dia misy totenitsaka ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina rapitso amin'ny 10 maraina miverinao zao fandaran'izao dia amin'ny 1 amin'ny amin'ny 1 amin'ny 4 dia amin'ny 7 arivo ihany koa misy toriteny dia efa lahatra mampianao ny raha mahafinaritra dia meno finaritra nalafanginanao ane sady ampahirianao ane izany onjapeo akiradio izany. Dia tompo daholo antsika rehetra misaotra ny ranabavitsika mamia vavaka fanombohana ranabavitsika fianarana-koto tamin'ny toriteny dia ranabavitsika Iama tamin'ny vavaka firenena. Dia tompo misaotra anareo ihany koa raha tsy tetinareo nangingina teto izay raha pisy rentsika mena raha mbola tsy tonga ny amin'ny ranalitra Jesosy. Halleluia. Amen. Mahereza daholo.